Famela Belarakevitra narahana dievitra no nentin'ny fianakaviam-be mpitsabo ny Kondo momba ny asa vonjy-taitra na ny urgence. Nandritra ny lalonam-panokafana teny amin'ny Akademia Malagasy dia nanambara ireo mpikarakara fa mbola misy ny dingana mbola tsy tanteraka na dia efa nisy aza ireo fivoriana iraisam-pirenena maro efa natrehan'ny mpitsabo malagasy. Famela Belarakevitra rahana dievitra aharitra 2 andro no nitanterahan'ny fianakaviam-be mpitsabo sy mpikaraka malagasy momba ny fitsaboana ny vonjy-taitra na ny urgence nanomboka androany teny amin'ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza. Nandritra ny lanonam-panokafana izay nandraisan'ireo solon-tena-mpanjakana ny mpitsabo ny avy amin'ny anjerimanontolo indrindra ny avy amin'ny sampam-pampianarana mpitsabo dia tsapa fa efa nisy ny rafitra maro kasaina apetraka eto Madagasikara saingy mbola tsy mirindra izany. Voalaza ihany koa ny fampiofanana ireo mpitsabo manokana momba ity fitsaboana vonjy-taitra ity. Ho an'ny profesora Hentsora Solontsiry dia mpiany andiany faha-7 ambin'ny folo ao amin'ny AIQH dia anisany mbola olana ny tsy fananan'ny Madagasikara ny ivitoerana anatanterahana ny antso avy amin'ny marary izay mitady fitsaboana raha sendra ny amehany. Anisany nambarany kosa ny ametrahana ny rafitra vonjy-taitra na ny SAMU eto Madagasikara.